Misy amin'ireo ray aman-dreny no mbola tsy mampanao vaksiny ny zanany noho ny antony maro samihafa. Amin'ny ankapobeny anefa, ilain'ny zaza ny fanaovam-baksiny satria iankina ny fahasalamany sy ny hoavin'ny iray manontolo. Anisan'ireo renim-pianakaviana resy lahatra amin'ny fanaovana sy ny fanarahana ny vaksiny araka ny tokony ho izy, manomboka eo amin'ny faha-iray volan'ny zaza ka hatramin'ny faha-5 volana imitan-tsosy ZAZA. Samy manan-janaka 3 izy ireo ary samy nitondra ny zanany farany nanao vaksiny teto amin'ny CSB II Andoharanofotsy, distrikan'Atsimondrano, omaly alakamisy 2 Aprily. Miantoka ny fahasalamany, fitombony amin'ny vatany rehetrarehetra izany mba azo antoka ny fitombony ara-dalàna. Faharoa amin'ny fe. Amin'ny ankapobeny aloha izy mafanafana fotsiny fa tsy tena hoe manafo be. Vaksiny ny zaza miaro amin'ny fahasalamana, mora tsabony izy rehefa marary. Izay mahatonga dia mampanao vaksiny. Vaksiny 𝗶𝘀przhy voalohany ny atao ilay amin'ny sanjy. Manentana ny ray aman-dreny hanao vaksiny ny zaza satria mitondra fiarovana ny zaza vaksiny vita ara-dalàna. Tsy atahorana ny zaza na vita vaksiny ara-dalàna rehefa marary mora tsabony. Manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 isan'andro eo, manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, ny isan'ireo zaza entin'ny ray aman-dreniny manao vaksiny eto anivon'ny CSB II Andoharanofotsy. Amin'ny ankapobeny, misy karazany 9 ny vaksiny tokony ataon'ny zaza iray volana ka hatramin'ny 12 volana. Miafara amin'ny fanomezana diplaoma ny fahavitana ireo vaksiny voalaza ireo. No amafisiny rs-𝗍 fa mety hiafara amin'ny fahafatesan'ny zaza ny tsy fanaovana ireo vaksiny mahazatra na ny vaksiny de routine. Ny polio natao an'ny zaza vao teraka ka hatramin'ny 12 andro raha ohatra ka anao sady anao 𝗶𝘀przhy ilay zaza dia mahazo an polio. Polio miaro amin'ny lefakozatra. Raha 9 herinandro ilay zaza na hoe 2 volana sy tapany dia manao DDC voalohany amin'ny fe na hoe pentan 1 miaro amin'ny diphtérie, tétanosy, 𝗶𝘀ÄH aretin'aty be. Ny zaza manao pentan 2 dia zaza feno 2 volana sy tapany na hoe 10 herinandro. Miaro amin'ny fivalanana sy ny lefakozatra ny vaksiny atao amin'ilay zaza. Raha ohatra indray ilay zaza 3 volana sy tapany dia manao fahatelo amin'ny fe izy izany dia miaro amin'ny diphtérie sy tétanosy 𝗶𝘀ÄH sy ny lefakozatra. Raha ohatra ilay zaza ka 6 volana dia manao vaksiny fa 6 volana izy izany miaro amin'ny trotro sy ny bonibony ary ny lefakozatra. Ny vaksiny atao aminazy dia vara sy 𝗶𝘀ตู๊. Raha ohatra ilay zaza 15 volana dia manao rappel an'efa 6 volana dia miaro anazy amin'ny trotro sy ny bonibony. Manentana antsika ray aman-dreny hanao vaksiny satria ny vaksiny dia antoky ny fahavelomana. Ny fahavitana vaksiny fahasalamana ho an'ny taranantsika. Rehefa tsy vita vaksiny ilay zaza dia mety farany amin'ny fahafatesana. Nambarany ity rasazy ity hatrany fa mbola azon'ireo ray aman-dreny atao tsara ny mampanao vaksiny ny zanany latsaky ny 5 taona na dia efa nahavita hatramin'ny farany ny vaksiny mahazatra azy izy ireo rehefa misy ny fanentanana mitety tanàna sy ny isam-pokotany. Misy ihany koa ny vaksiny HPV izay azon'ny zazavavy 9 taona ka hatramin'ny 14 taona atao. Io vaksiny io dia miaro ireo vehivavy amin'ny aretina samihafa, anisan'izany io mamiada ny vozon'ny tranon-jaza tahaka ny CSB rehetra. Maimam-poana avokoa ny fanaovam-baksiny eto amin'ny CSB II Andoharanofotsy.